amin'ny anaran'i Jesosy indray any izarako aminao tenin'Andriamanitra androany. Tiantsika ary Andriamanitra inona ny action ataontsika. Nen'Andriamanitra ny fitiavana dia tonga dia miaraka amin'ny action. Ialako tsiny ilay teny frantsay hoe action. Ao amin'ny Jaona 4:4 diso fatatsika tsara. Fa satria Andriamanitra dia tia antsika dia nomeny antsika ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra aminao sy fanana fiainana mandrakizay. Satria tsy fihetsem-po fotsiny, tsy teneniny amin'ny vava fotsiny hoe tiako nareo, fa tonga dia miaraka amin'ny action. Nomeny Jesosy Kristy mba ho famonjena antsika izay mino. Amen. Raha tiantsika ary Andriamanitra inona ny action ataontsika. Teboka anankiroa ihany zaraiko androany. Ao amin'ny Jaona 2:5 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, raha tia ianao fahano ary ny ondrikeliko. Action voalohany zany raha tia an'Andriamanitra tsika dia mamahana ny ondrikelin'Andriamanitra. Inona ary zany ondrikely zany hozy ianao? Tiako zaraina aminao hoe tsika isan'andro io mamahana kay tsika isan'andro io, mamafy foana kay isika isan'andro io fitenitsika io, io fihetsikitsika io action ataontsika isan'andro io, ny activité ataontsika isan'andro io, mamahantsika, mamafintsika. Inona marina moa zany ny afafintsika isan'andro? Voalohany indrindra afaka ataontsika mamahana ny ondrikely miainga ao an-trano zany. Ny olona ao an-trano aloha fahano. Akoatra ny famahana ara-nofo manome izay vitanao ianao amin'ny sakafo, eo amin'ny izay azonao omenany ao amin'ny ankonanao ao an-tokantrano. Fa tian'Andriamanitra tsika amahana ny ao an-tokantrano ny zava-panahy. Zara ao amin'ny ankonanao, amin'ny zanakao, tenin'Andriamanitra, teny mamy, fitiavan'Andriamanitra isan'andro. Fahano ny ondrikely kosa Andriamanitra. Ohatra faharoa, mamahana ny manodidintsika amin'ny ara-panahy, mampahery ny hafintsika. Eny amin'ny réseaux sociaux tsika afaka manao zavatra maro be ho an'Andriamanitra, fampaherezana ho an'ny hafa. Ny antso amin'ny telefonintsika mampahery ny hafa, mamahana ny hafa, mizara tenin'Andriamanitra amin'ny hafa, mandefa message SMS tsika amin'ny namantsika, amin'ny olona manodidina antsika, mizara ny tenin'Andriamanitra, andinin-tsoratra masina, mizara teny fampaherezana amin'ny fianakaviana na amin'ny olona eny an-dalana mihitsy aza. Amen. Manomboka izao zany dia tanterao ilay tenin'Andriamanitra hoe raha tia ianareo dia fahano ary ny ondrikeliko. Mamahana foana tsika isa minitra io, isa sekondra io tsika dia mamahana foana. Vavantsika dia moka teny mitondra fiainana, miteny tsy mandratra, teny mampahery tsy mandetika. Raha lavo ny namantsika, tsy natao hitsara isika fa natao hivavaka ho azy ireny, hampahery azy ireny. Manomboka izao zany ntsika dia mamahana ny ondrikelin'i Jesosy. Ireo manodidina antsika ireo ao an-tokantrano aloha dia eo amin'ny quartier misy anao, eo amin'ny fikambanana misy anao na fiangonana misy anao na ny fiasana misy anao dia fahano ny ondrikeliko. Zarao tenin'Andriamanitra, zarao teny mamy, na dia tsikitsiky fotsiny aza eny an-dalana. Sao dia olona tsy mba mitsiky mihitsy tsika, na dia olona tsy fantatrao aza, fa intsikinao iny mety hitondra zavatra tsara ny anatin'ny fony iny. Ahitana fa zanak'Andriamanitra ianao, mety intsikinao iny dia amin'ny fifaliana azy hoe ndry eve mbola misy mitsiky amiko eto amin'ity tany ity Zaro amin'ny hafa ny fitiavana. Mamafy foana ny antsika, naiza ilay antsika io dia mamahana foana antsika, mamafy foana. Dia mba zavatra tsara ny anao afafintsika. Dia tanterahantsika hoe raha tian'Andriamanitra tsika dia mamahana ny ondrikelin'Andriamanitra. Ny olona rehetra manodidina antsika, tsisy hoe olona tsy tian'Andriamanitra zany, fa tian'Andriamanitra daholo ireny, tianofahana antsika daholo ireny. Amen. Action faharoa. Inona ary ny action faharoa tian'Andriamanitra ho ataontsika? Ao amin'ny Jaona 4:4-5 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe raha tia ianareo dia hitandrina ny didiko. Inona ny didin'Andriamanitra? Tiavana na manao tahaka ny tenanao. Matthieu 5:7 manao hoe izay rehetra ataonareo amin'ny reny madinika ireny no ataonareo amiko, hoy ny Tompo. Amen. Ohatra voalohany, raha mahita ireny mpangataka ireny tsika,
tadidio fa Jesosy indraindray dia miseho amin'ny endrika toy ireny. Ireny mpangataka ireny tsy misafidy mihitsy izy hoe rehefa lehibe dia hanao mpangataka. Indraindray tsika mieritritra hoe fa maninona ary toy ny olona tony raha miasa, mety manao an'izay ny fisainantsika. Zany tsy manana zany hoe miasa mafy vao mahazo fa Jesosy mampianatra antsika hoe izay ataonareo amin'ireny madinika ireny no ataonareo amiko koa. Nao lazanao fa kely ny anananao dia zarao matoky amin'io kely anananao io ianao dia ho ataon' Jesosy mpanapaka ny be. Manomana foana zavatra any anatin'ny poketranao, any anaty fiaranao. Rehefa mba misy olona eny an-dalana eny tena mila fanampiana, mila famonjena dia efa vonona ny any aminao any omenao azy. Na akanjo zany na tsy haiko izay zavatra nananao azonao zaraina amin'ny hafa na vola. Izay ataonao amin'ireny olona ireny dia toy ny ataonao ho an'i Jesosy. Mivavaha mihitsy hoe Jesosy iza ny tianao ampiko, iza ny tianao fahanako, aiza ny tokony alehako, inona ny tokony ataoko. Fa mahazo fifaliana ary havana ny manome. Vao marina zany dia ho tarihan'i Jesosy ianao amin'izay tokony ataonao. Ataovy anisan'ny priorité anao mihitsy manomboka izao hoe mikatsaka ny an'Andriamanitra aloha. Maneho fitiavana an'i Jesosy ianao amin'ny alalan'ny fanomezana ireny madinika ireny. Tandremo sao dia miteny hoe rehefa tafabe a Jesosy izay moa ilay fiteny hoe rehefa tafabe a Jesosy dia andeha hizara vola eny an-dalana. Aza miandry an'izany fa izay kely anananao io fahany koa ny hafa fahany koa manodidina anao fahany ny ondrikeliko izy Jesosy. Ozy izy ianao hoe kely ny anananao. Io zany zakanao matoa nomeny Jesosy ianao. Betsaka ny anananao. Io zany zakanao matoa nomeny Jesosy ianao. Dia natao ho zaraintsika amin'ny hafa zany. Rehefa matoky amin'io kely io tsika dia ataon' Jesosy mpanapaka ny be. Andaontsika manomboka izao ary hitady mihitsy hoe iza ny tian' Jesosy ampiana na amin'ny ara-nofo na amin'ny ara-panahy. Tokony tsy mahazo aina intsony tsika isan'andro raha tsy mba nisy na dia olona ray aza nampitsika androany. Mba nisy olona anankiray hoe mba afaka nampaherezina, mba misy olona anankiray hoe dia afaka nampiana. Amen. Voninahitra Andriamanitra irery ihany. Izany rehetrarehetra izany dia noho ny fitiavantsika an'Andriamanitra. Raha tia an'Andriamanitra tsika dia mandeha ho azy izany. Izay zavatra ataontsika rehetra dia toy ny an'Andriamanitra. Fa tena maro ny fananoana. Fahano ary ny ondrikeliko, ozy ny tenin'Andriamanitra. Vokisantsika inona ary ny olona. Tena sakafo ilain'ny olona ve ny zavatra zaraintsika isan'andro. Inona ny zavatra tena mivoaka amin'ny vavantsika. Inona ny fihetsika ataontsika amin'ny manodidina antsika. Raha misy zazakely anankiray hoe naona dia vidanantsika coca be da be izy. Raha misy olona anankiray mangetaeta dia mila rano dia mofo maina be ve nomentsika azy. Andaontsika amahana ny ondrikelin'Andriamanitra. Ny olona manodidina antsika rehetrarehetra miainga ao an-trano aloha dia eo amin'ny toerana misy anao, quartier misy anao, fiangonana misy anao, ville misy anao, fianakavianao, toeram-piasanao, ninonninona ndao aloha amahana foana. Zavatra tsara foana no amahana antsika ny olona. Amen. Izay ilay teny androany hoe ny fitiavana dia action fa tsy fihetsem-po fotsiny. Amen. Andaontsika hiaraka bebe kokoa amin'Andriamanitra. Ifandray bebe koa amin'Andriamanitra dia mba ho voky ny fanahintsika fa rehefa vokintsika dia mitobaka ho azy any amin'ny hafa. Satria Andriamanitra dia fitiavana. Dia fenoan'Andriamanitra fitiavana koa ao anatintsika amin'ny an'Andriamanitra tsika amin'ny alalan'ny fitiavana ny hafa. Fizarana ara-nofo, fizarana ara-panahy. Dia mirary soa anao tahian'Andriamanitra indrindra ianao.